volana teo no arahanao amin'izao fotoan'izao rehetra dia misarona zana-bolana no ozentsika voaty. Iny ary raha mahakasika ilay rivodova ato amin'ny ranomasimbe indiana ato dia mialefa ny heriny amin'izao fotoan'izao mikisaka miakandrefana amin'ny hafaingana mpandeha 7 kilometatra isan'ora izy ary any amin'ny 710 kilometatra atsinanana tsiranana ny foibeny tombanana ho any ambony avaratra Madagasikara any nifiny ho an'ny rapitso ny rahona miaraka amin'ny kosa dia hitondra orana kely amin'ny tapany avaratra ho an'ny rapitso sy ato anatin'ny 2 andro avy izay no mamaritra ny toetry ny andro ho an'ny tapany avaratra fa azay malefaka kosa ho an'ny faritra sisa raha mahakasika ny maripana dia ny maripana ambony indrindra no nahitana fidinana ho an'ny tapany avaratra fa hiakatra tsikelikely izy any amin'ny farany herinandro any ary ny maripana ambany indrindra kosa indray ho antsika eto amin'ny fatry ny afovoantany dia somary ahitana fidinany kely izay ny amin'iny ary fa ohatrohatry ny ahoana ny mety toetry ny andro ny finavinana ho an'ny rapitso amin'ny maraina dia somary malomaloka ny andro ny amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny fa mety arahana orana malefaka koa izany any Antsiranana Sava sy Analanjirofo hifandimby ny laona sy ny masoandro na hibalika be mihitsy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa fa aorian'ny fisavan'ny andian-javona vao malaina ny amin'ny faritra atsimo andrefany Madagasikara iny mahazo any Androsy Androsy Otomatsiatra sy Lombe ho amin'ny rapitso tolakandro kosa araka ny efa voalaza teny am-piandohana dia ny faritra avaratry Madagasikara iny ihany no hisitraka orana izany hoe any Sava Analanjirofo sy Maroantsetra ny ankoatr'izay kosa dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro na hibalika be mihitsy ny masoandro dia ohatry ny ahoana ny maripana mifandraika amin'izay ny maripana ny tombanana ho ambandrira ho an'ny rapitso dia any amin'ny manodidina ny vakina karatrano 20 degré celsius ho antsika eto Analamanga kosa dia eo amin'ny 12 degré celsius eo ny maripana mafana indrindra kosa indray dia hitantsika eny amin'ny manodidina ny Antsohiany 13 degré celsius izy raha ho an'ny rapitso ny faritry ny afovoantany kosa moa dia eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 20 degré celsius dia voka-pikarohana kely ho anao izay voaka ivelan'ny Madagasikara hifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny rapitso any amin'ny faritra Seychelles sy La Réunion hibalika be ny masoandro ao Paris sy Johannesburg hanorana tadidrona Ray apotroka avokoa Maurice sy Milan hanorana malefaka ny faritry Bangkok. Dia izay indray no azonao rosanao tamin'ity alite ankasitrahana fiainanao niaraka taminay hatramin'ny farany fandaharana izay kosa dia mametraka ny veloma tompoko. Veloma.